Eo ambany fiahian'ny filohan'ny repoblika era-jonarymampianina ny association Valbabena dia manolotra ho antsika Somaro Basketball 2e édition Nousbelville. Taurienni Somaro première édition Nousbe 2017. Festival Ali des Baobab Mourndaba 2017. Tournoi des Pangalan Manakar 2018. Simon Tagayam Chimi Mahadzanga 2018. Antika Nousbe Ndezao. Somaro Basketball 2e édition Lalau Iresa Pirenena Yomni Taranja Basketball Aitana ni Fandraisana anjaran'ireo équipe avy any ivelany BCM Mayotte Athènes Grèce Saint-Denis La Réunion sy ireo équipe sangany avy eto Madagascar Ascut Antsinanana MB-Toal Kosfa Analamanga équipe voafantina Nousbe ASCB Boueni Cosmos Diana JNBC Vakna Karatra Vétéran si Veiva. La grande finale manomboka ny valo amby roapolo jolay ka hatramin'ny 4 aogostra ao amin'ny gymnase Nousbe. Ny vola rehetra azo amin'izany dia atolotry ny association Valbabena ho an'ny hôpital be Nousbe. Azadino Somaro Basketball 2e édition ny valo amby roapolo jolay ka hatramin'ny 4 aogostra ao Nousbelville. Valbabena ny atsemboako no ahafahako manampy ny hafa. Sponsor Palm Beach, Royal Beach, Yukodis, GMM, Matata, Miwikrat, Omnis, Star, Peter Motors, Groupe Wawa, Techno, Média officiel RLN Communication. Mpifaliana tombo klasy tombo vavy no iarabanantsika rehetra izay manaraka ny On Air TV ao amin'ity alarobia riva ity no sady manasanao ihany koa anaraka ny fampalambavantsika ao amin'izao riva izao indro ary ireo lohatenim-baovao. Fotodrafitrasa fototra maro sosina no nitokanan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarymampianina teny amin'ny distrika Navaradrano tamin'ity androany ity. Efa betsaka ireo mpampianatra no tapa-kevitra iverina ampianatra saingy misy mandraona izy ireo eo am-panatontosana izay asany izay. Miezaka hatrany ny fitondram-panjakana hanao izay hampitombo ny vokabary eto amintsika. Ny hametraka ny hasin'ny polisy-pirenena no tanjon'ny syndikan'izy ireo. Ny andinindininy izany vaovao zany avy hatrany ary no anokafantsika ny fampalam-baovao amin'ity hariva ity makasika an'ilay fotodrafitrasa izay notokana ny filoham-pirenena atetsy amin'ny distrikany Avaradrano. Fotodrafitrasa misy 5 no notokana ny filoham-pirenena Hery Rajaonarymampianina. Anisan'izany ohatra ny bureau fiasana vaovao ho an'ny commune etsy Anosy Avaratra, nisy ihany koa ny fanomezana trano fianarana ho an'ireo mpianatra iny antoerana. Ankoatran'izay dia nisy ihany koa ny fitokanana ny ivitoera fampifanana ho an'ny vehivavy tao amin'ny faritra Antsofinondry ary ny fanomezana tsena vaovao ho an'ireo mponiny Sabotsinamena sy ny fitokanana ny lalana izay miazo ny Sabotsinamena makany amin'ireo commune telo hafa. Atonga nanotrina izay fitokanana izay moa ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny teto amin'ny firenena, anisan'izany ohatra ireo mpikambana vitsivitsy eo anivon'ny gouvernemanta, ireo lohany Madagasikara ary indrindra ny solomavim-bahoaka sy ny tompona andraikitra teny antoerana. Andeha rahantsika izay fanadidinjay. Efa hotely taona izao no tsy nanana birao fiasana ny commune eto Anosy Avaratra noho ny ezaka izay nataon'ny commune sy ny fitondram-panjakana nefa dia navita ity fotodrafitrasa ity izy ireo. Birao fiasana izay manaraka ny fenitra moderna sy raitra izay ahitana efitrano 5 sy efitra lehibe iray. Vita soamatsara ity andriamatoa filohan'ny pirenena ity trano izay nataonay fanamby ary tao anatin'ny laharam-pahamehana voalohany teto amin'ity commune Anosy Avaratra ity satria ity commune ity moa araka ho fantatsika dia commune vaovao izy ity
zay raha tsy nanana barao nately taona latsaka zay fa dia vita soamantsara izy zay a zao fototafitasy zao moa na dia teo any raha niezaka zay natao a dia tsy vita sy tsy totosa raha tsy teo a ianareo fitondram-panjakana. Tonga nitokana ity birao vaovao ny komina Anosy Avaratra ity araka izany ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina androany ary nanamafy fa mipaka mivantana any amin'ny vahoaka izao fotodrafitrasa izao. Anareo tsy lalina trano tonga amin'ilay fiteneneo zay maharitra vantanandrina ary naharitra anareo dia manana trano tena tsara tarehnareo amin'ity androany ity ka dia mahafaly manolotra anareo amin'izao fotodrafitrasa izao zay iray amin'ny fotodrafitrasa maro izay tanterahantsika na eto aminareo na eto amin'ny faritra Avaradrano na eto amin'ny firenena ka dia mirary ny sosony tsara ho antsika rehetra amin'ity androany ity indrindra ny fanokanana izao fotodrafitrasa izao eny ny fangatanareo teo efa fanamby efa nataoko iny omena ambulansa ny hôpitaly eto satria dia hôpitaly mavitrika ny hôpitaly Anosy Avaratra. Teo ihany koa ny fanolorana ity trano vaovao misy rihana iray izay ahitana efitrano fianarana enina izay fiara-miasa ny solomam-bahoaka ny komina ary ny fondation Telma. Ho an'ny teto amin'ny faritra Atsofinondro kosa dia nisy ihany koa ny fitokanana ity fitoerana fampiofanana arakasa ho an'ny vehivavy ity. Fitoerana izay miompana amin'ny fampiofanana momba ny fanjairana, ny fambolena ary ny fandrahoana, eo ihany koa ny fikirakarana ireny zaridaina ireny. Mitetina hatrany amin'ny 20 tapitrisa ariary ny tetibidiny aka ny volana novambra ho avy izao no anomboka ny fisoratana anarana. Ny volana janoary amin'ny taona ho avy 2024 kosa no anomboka ny fampiofanana ho an'ireo vehivavy eto amin'ity toerana ity. Mahatratra 3 moa ny sokajy ny fampiofanana eto ary ao anatin'ny mbolana ny fampiofanana. Dia ny sandany eo ao eo amin'ny roapolo ampizato tapitrisa ariary eo fitaovana rehetra entohan'ny ministera daholo ny mpiasa rehetra aminy ihany koa entohan'ny ministera fa izy io moa zany amin'ny volana novambra zay vao mametraka an'ilay manokatra an'ilay varavarana zany anoratra anarany eo amin'ny 30 isaky ny filière eo zany no fianarana ao anatiny eo dia miditra mianatra ny tovovavy sy ny vehivavy indrindra ireo marefo amin'ny volana janoary. Any ministera tanteraka zany ny fampianarana dia ohatran'ny sekolim-panjakana rehetra dia maimaim-poana enim-bolana ny fianarana eo fa misy fotsiny ilay atao hoe droit d'inscription. Eto moa zany mbola tsy voafatra ilay aty Avaradrano fa miankina amin'ilay conseil d'établissement fa misy droit d'inscription zany ahafahana manoratra an'ireo zaza ireo fa ilay mandritra ny enim-bolana izy dia mianatra maimaim-poana. Nahazo tsena vaovao ihany koa ny vahoaka eto amin'ny kominy Sabotsinamina androany. Ny vondrona Eoropeana no namatsy vola tamin'ny fanamboarana azy ity. Ireo mpivarotra izay efa nivarotra tetỳ ivelany ihany no hiditra ato anatiny. Ary efa nisy raha teo ny fandaminana ka isokatra amin'ny 10 ora hatramin'ny 7 ariva ny tsena. Omena ho tantan'ny olon-tsotra kosa ity tsena ity araka ny fanazavana izay nohita ny ben'ny tanàna teto an-toerana. Eo amin'ny olona telo amin'ny 70 am'zato no olona tafiditra amin'ny tsena satria ny ao anatin'ny angara zay misy 400 metra carré dia misy olona raiky amin'ny 70 tafapetraka mbola afaka misy lalana eo moa ny fahadiovana sy ny fidiovana zay efa napetraka ny koa anaraka ny tsena. Eo amin'ny étalage dia misy olona eo amin'ny 50 ao tafiditra ao anatin'le étalage zay natokana fotsiny ho an'ny fruit sy ny légume. Noho izany androandro na telo andro aorianan'izay efa tokony hipetraka amin'izay ny mpivarotra satria ny fitokanana no ny tetiandron'Andriamanitra filoham-pirenena no anisany anankiray natonga fiandrasana mpanatina ray volana latsaka ny fametrahana le olona isitraka le tsena ny Sabotsinamena vaovao izay sady tsara ny manara-penitra. Eo ihany koa ny fametrahana écran plat ao anatiny tsena io izay mbola fanomezana avy amin'Andriamanitra filoha ihany. Notokanana androany teto amin'ny kominy Sabotsinamena ihany koa ity lalana izay mampifandray ny Sabotsinamena miazo ny komina telo ity dia ny kominy Feferana, ny Viliazo ary ny kominy Manandrina Avaradrano. Tetika sanovatsiny ny ministeran'ny asa vaventy sy ny fotodrafitrasa vola amin'ny alalany ilay antsoina hoe Fonds d'autorité routière na ny FER. Ka dia androany isika dia anolotra izao fahavitan'ny lalana izao. Elana andrasanareo an'izy ity fa dia androany lalana mahafinaritra no diavintsika ary sady anatsarana ny tanàna izany no anamaivana ihany koa
ifizivezivezeny ponina eto amin'ity faritra ity ka dia kajio tsara ndray matomera dia zao ny vahoaka amin'ny fotodrafitrasa tahaka izao ikady azy a ary ino koa fa hitondra zavatra mahafinaritra ho antsika eo amin'ny faneraserana izao fotodrafitrasa izao. nahazo tombony araka izany ny distrika Antananarivo Avaratrano androany no ireto zava-pita ny fitondram-panjakana sy ny komina ireto izay endrika ny fampandrosoana ho an'ny mponina ety an-toerana. Tonga nanotrona izao fitokanana maro sosona izao moa ireo solotena avy ao amin'ny mpikambana amin'ny governemanta teo ihany koa ireo loholona ary ny solomavimbahoaka sy ny tompona andraikitra maro isan-tsokajiny eto amin'ny firenena. Makasika n'izay dia ny filoham-pirenena tetsy amin'ny faritra Avaratrano izay ihany dia niantso ny vahoaka malagasy ny filoha mba hanova ny toe-tsaina isian'ny fampandrosoana marina eto Madagasikara tao anatin'ny lahateny izay nataony. Mila fotoana nefa ny fampandrosoana fa tsy vita ao anatin'ny indray andro raha izany azy nefa dia ilaina ny fifanomezan'ny tanana araka ny antso nataon'ny filoham-pirenena tao anatin'ny lahateny androany. Nanamafy ihany koa ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina fa ho amboarina ny lalam-pirenena fahatelo izay mampitoy ny Sabotsinamena miazo ny Antananarivo renivohitra. Fanadidina. Ny antsony vahoaka malagasy mba ahanova ny toe-tsaina ho fampandrosoana ny firenena. Ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina androany nandritra ny lahateny dia Sabotsinamena. Ny fiovan'ny toe-tsaina mantsy no fototry ny fiovana sy fialana amin'ny fahantrana. Izany raha teo no natonga ny fitondram-panjakana izay tarihany ametraka fotodrafitrasa fototra teto amin'ny firenena ho fototry ny fialana amin'ny fahantrana izay nangedija ny malagasy tao anatiny 10 taona mahery. Fanampy izay ataon'ny filoham-pirenena rehefa miteny aminareo hoe ataoko io ho vitaiko io dia tsy maintsy vitako io vita tsara vita mafia ary sitrahany rehetra ho fifaliany rehetra tompoko lasy tompoko avy. Eo asa ireo dia tafiditra amin'ilay foto-kevitra hoe foto-drafitrasa fototra zany hoe mafy jery lavitra ary isitrahany rehetra. Zany no tsy maintsy ilaitsika ampandrosoana amin'ny firenena fa 10 taona mahery ny aina tao anatin'ny fahantrana ny firenetsika, mbola ao anatin'ny fahantrana ny firenetsika, miara mifanometana isika hiala amin'izany fahantrana izany. Zany mahatonga milaza foana fa tenenina ty firenetsika ty fa manan-karena, manana ny ampy, manana ny olona, manana rena ambanin'ny tany sy ny sisa sy ny sisa. Fa za kosa dia milaza aminao ampy izay ny fahantrana isika rehetra no tokony miara mivonina andresy izany, hiala amin'izany, hiady amin'izany, anangana firenena vanina, ananga firenena mandroso, ananga firenena misandratra ary matoky ao fa ny vahoaka ny Sabotsinamena vonina amin'izany. Mila fotoana nefa ny fampandrosoana fa tsy vita ao anatin'ny indray andro ho hiatrano ny filoha androany ary miainga avy ny fotony ny fampandrosoana. Ilaina nefa ny fifanomezan'ny tanany rehetra mba ahafahana tonga amin'izay tena fampandrosoana maran'izay. Ary ny tiako tenenina anao dia zao ihany, tsy vita ao anatin'ny ray andro izany, tsy vita ao anatin'ny ray volana izany. Lavaka efa nangotana tao anatin'ny 10 taona mahery tsy voatototra ao anatin'ny fotoana fohy. Aoka anao fanamby isika, za manao fanamby aminao fa ho voatototro miaraka aminao ny lavaka ary anangana firenena matanjaka vanina mandroso ary ianao no anisany sitraka an'izany fandrosoan'izany tompoko lasy tompoko avy. Zany no atsangatsika, zay ilay endrika ilay ataoko hoe fisandratany firenena. Fisandratana mila fotoana. Aza mety atositosiky ny olona ilaza hoe aizany vitanao, aza mety atositosiky ny olona ilaza hoe io fotsiny ve vitanao, fa isika manorina miainga avy any amin'ny fotony tompoko lasy tompoko vavy. Ny fahantrana nazo atsika tsy fahantrana ara-toe-karena fotsiny fa fahantrana ara-toe-tsaina tompoko lasy tompoko vavy. Very fanahy malagasy lasa fifandirana no misy amin'ny fiarahamonina, lasa herisetra no manjaka amin'ny fiarahamonina, lasa fampiororona no atao andemena ny sain'ny vahoaka tsy hiatrika ny tena fampandrosoana. Zany mahatonga milaza aminao fa tsy maintsy amin'ny alalan'ny fanabeazana ihany reo zanatsika ireo. Mila fotoana maharitra isika anovan'izany, hiady amin'ny kolikoly, hiady amin'ny alatra,
iady amin'ny herisetra mila mijoro ianao rivoaka malagasy, mila mijoro ianao rivoaka Navaradrano, mila mijoro ianao rivoaka ny Sabotsinamena. Andresy an'izany rehetrarehetra zany satria mila ny fanomezantsika tanana ny fampandrosoana ny firenena. Ny fitiavan-tanindrazana no ahafahana mampandroso ohatrany ny filoka miantso ny rehetra ny tenana mba tsy raviravi-tanana amin'izany. Tsy hijanonatra eo anefa fa mbola itony ezaka izay ho ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fametrahana fotodrafitrasa ho an'ireo faritra rehetra eto Madagasikara. Ny fisandratan'ny firenena mila ambo-po iombonana izany tokolasy tokovavy zay ny tsy ampy amintsika. Ambo-po iraisana sy ny ambo-ponao tsy rairay avy mandeha irery no ilay nampandrosoana ny firenena, fa ny ambo-pontsika miaraka miady amin'ny fantrana, tsy manaky ny fantrana, tsy manaky ososena noho izany fantrana izany, tsy manaky ho vidina noho ny fantrana. Zany no ilay nampandrosoana ny firenena. Tsy maintsy manana ny toe-tsainy fisandratana isika, manomboka any amin'ny fampianarana izany, manomboka any amin'ny fampandrosoana izany. Topokilasy topovavy, petsaka ny programa zay efa entin'ny filoham-pirenena amin'ny fotodrafitrasa maro samihafa. Ampano reo hitanao reo fa maro nefa nentin'ny filoham-pirenena manerana nyty firenena ity. Ary zao lazaiko anao, tsy tsatra amin'ny filoham-pirenena, tsy tsatra amin'izay efa vita amin'ny filoham-pirenena, fa mbola noho izany ary manoro ny lalana zay efa alehantsika, fa tsy hijanona isika raha tsy tratratsika ny fisandratan'ny firenena, tsy hijanona isika raha tsy tratratsika ny fampandrosoana ny firenena, tsy hijanona isika raha tsy mandroso Madagasikara, raha tsy mandroso Navaradrano, raha tsy mandroso Sabotsinamena, raha tsy mandroso fari-piainanao zao a. Akoatr'izay dia ho amboarina ihany koa ny lalam-pirenena fahatelo izay mampitohy an'ny Sabotsinamena miazo an'Antananarivo renivohitra. Tetikasa izay eran'ny fitondram-panjakana malagasy sy ny banky eropeana ho an'ny fampandrosoana izay mitetina hatrany amin'ny 400 tapitrisa euro. Isy ihany koa ny fampitaovana herinaratra sy rano ho an'ny faritry Namehana. Izay moa zany ny akony dian'ny filoham-pirenena nanokana an'izay fotodrafitrasa maro samihafa ateny amin'ny faritra Avaratrano izay, fa nanararoatra ny resaka tamin'ny filoham-pirenena moa ny mpanao gazety mahakasika nylay voambolana izay nambaran'ny filoham-pirenena fa mila manova ekipa ny tenany. Andeha raha tsika avetrany ary ny valiten'ny filoham-pirenena mahakasika an'izay. Nareo zao ny ekipako, ny vahoaka rehetrarehetra reo ny ekipako, tsy ny ekipa amma olona azy ny hoe raha koa tovana rabe zay anankiray zay mety ny mihevitra an'izany, fa ny tena zava-dehibe dia io za hoe le toe-tsain'le ekipa mila ovany. Ny olona mety tsy miova fa ny toe-tsaina mety miova, mety ve zay tokony izy zay, satria ny toe-tsaina nge azo ovany, tsy fitenenantsika hoe ny tare ratsy ny tsy azo ovana fa ny fanaratsy azo ovana, ka dia zay no atenaitsika mitondra fampandrosoana ho an'ny firenena. Zay ny fanakefitra noentin'ny filoham-pirenena. Lafomba vao hafa kosa dia niroso tamin'ny fanamafisana ny fisian'ny sindika ireo polisy tamin'ity androany ity izay somary natorotoro moa izany sindikan'ny polisy pirenena izany teto Madagasikara. Azo ny piasa rehetra moa ny miditra ao anatin'ny sindika ka izay no antony nananganana indray zany ity sindikan'ny polisy pirenena ity araka ny fanazavana. Nisy araka izany ny fivoriana izay nataon'ny polisy pirenena izay ahitana ny agent de police sy ireo inspecteur de police nanomboka tamin'ity andro anty ary aharitra mandritra ny 2 andro izany. Tantely Rabeny Lalana tiavana rakotondrina no nanono fanadedina. Amaly ny etaetan'ny vahoaka indrindra ny mampitaraina azy ireo no tanjon'ny polisy ary ametraka filaminana eto anivon'ny firenena. Amelona indray ny sindika izy ireo ary anampy ny tompony andraikitra ambony hitaky ny tombontsoa iombonana eo amin'ny karama sy ny fitaovana ampiasaina. Mitaky ny tombontsoa iombonan'ny polisy sy ny tombontsoa isam-batan'olona. Zany hoe mba hiatraika any amin'ny vilan'ny isam-batan'olona zany, eo koa le tombontsoa iombonan'ny polisy hatramin'ny stagiaire de police aty amin'ny corps des agents de brigadier ka hatrany amin'ny inspecteur général. Zany hoe mitaona 2 sy 2 arivo no nisy ny fanamboarana ny karamanay polisy. Fa am'izao kosa zahay dia manatanteraka an'izay hoe mba hahafahanay manatanteraka ny asany dia zao
manao ny fitakena zahay mba afahanay tena hamaly ny hetahetany vahoaka ary indrindra hametraka ny atao hoe filaminana eto amin'ny tanjony firenena tsy zahay rery akory fa ao le namana gendarme sy ny maramila ka hanampy an'izay amin'ny mahapolisy anay dia izoro zahay. Ho tanterahana mandritra ny 2 andro moa ny fionamben'ny polisy manerana ny Madagasikara izay natao teny Antanimora. Eo amin'ny seritry ny fanabeazana kosa dia mila mijery lavitra ny famana ny olona ny mpampianatra eto Madagasikara ny fitondram-panjakana raha ny fanazavana izay noentin'ireo syndikan'ny mpampianatra androany mba tsy hiverimberenan'ny hetsika izay ataon'ny mpampianatra tahaka izao intsony. Nisy araka izany ny fanolorana volavolana didim-panjakana izay natolotry ny syndikan'ny mpampianatra eto Madagasikara nandritra ny filan-kevitra nasionaly izay tsy ara-potoana moa izy tia no tanterahana androany izay nandraisan'ny ireo mpampianatra anjara avy eto andrenivohitra sy avy any amin'ny faritra namolavolana an'ity sosikevitra ho an'ny fitondram-panjakana ity. Onjamina nomenjanahary sy maminirinina raha zafitsoarana no nanao ny fanadidina. No ny toetra raha misy eo amin'ny fanabeazam-pirenena amin'izao fotoana izao dia nisy ny filan-kevitra nasionaly tsy ara-potoana no tanterahany Sempama tamin'ity androany ity. Ny tsy fankasitrahan'ny mpampianatra mpanabe ny vahaolana naroso ny fitondrana moa no antony ny fivoriana. Arak'izany dia nanolotra volavolana didim-panjakana izy ireo mba hahafahan'ny mpanabe manana sata manokana amin'ny azy ireo. Ny fijerena ny fiainan'ny mpampianatra amin'ny ankapobeny fa tsy eo amin'ny resaka ara-bola fotsiny ihany no nandrisika azy ireo amin'ny izany mba tsy hiverimberena ny krizy eo amin'ny sehatry ny fanabeazana. Maneho ny tsy fankasitra mpampianatra mpanabe amin'ny zavatra natolotra eo fitondrana ka nanoloran'ny Sempama ny projet de décret mikasika ny mba hananan'ny mpampianatra mpanabe zany sata manokana eto anivon'ny firenena ohatr'ireo mpiasa hafa. Miantso ny tompona ndraiky mpanjakana izy ireo mba hiara hifanakalo hevitra aminy amin'ny fanatanterahana izay volavolana didim-panjakana izay. Eo ambany fiahian'ny filohan'ny Repoblika Era-Jonar Mampianina, ny Association Valbabena dia manotra ho antsika Somaro Basketball 2e édition Nousbelville. Taorian'ny Somaro première édition Nousbe 2017, Festival Allée des Baobab Mourndaba 2017, Tournoi des Pangalan Manakar 2018. Si Montagayam Chimé Mahadzanga 2018 antsika Nousbe indray zao. Somaro Basketball 2e édition lalao iraisam-pirenena eo amin'ny taranja basketball ahitana ny fandraisana anjaran'ireo ekipa avy any ivelany BCM Mayotte, Athènes Grèce, Saint-Denis La Réunion sy ireo ekipa sangany avy eto Madagasikara, Ascut Antsinanana, MB-Toal, Kosfa Analamanga, ekipa voafantina Nousbe, ASCB Boueni, Cosmos Diana, JNBC Vakna Karatra, Vétéran sy Veivar. La grande finale manomboka ny 24 Jolay ka hatramin'ny 4 Aogostra ao amin'ny gymnase Nousbe. Ny vola rehetra azo amin'izany dia atolotry ny Association Valbabena ho an'ny hôpital be Nousbe. Azadino Somaro Basketball 2e édition ny 24 Jolay ka hatramin'ny 4 Aogostra ao Nousbelville. Valbabena ny atsemboako no ahafahako manampy ny hafa. Sponsor Palm Beach, Royal Beach, Yukodis, GMM, Matata, Miwikrat, Omnis, Star, Peter Motors, Groupe Wawa, Techno, média officiel RLM Communication. Ny FIBA Afrique sy ny Fédération Malagasy ny Basketball dia manolotra ho anao Africa Zone Cup Qualifiers. Fifanitsanana ny tompon-daka ny Afrique FIBA 3 contre 3 sokajy Las Vavy izay atao ao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena ny Mamasina ny 20 sy 20 Jolay 2024. Ireo ekipa afrikana sy visangana indrindra no ifandona amin'ny Madagascar. Sponsor officiel Telmar, sponsor White Palace, Colis Express, Vigie, Tafit, Ivotel, PMI Madagascar, boisson officielle Ovive, XXL, partenaire média TVM, Live Sport, RLM Communication, On RTV Radio,
AZTV, la ligne de mire, 24 heures madar. Telma, Safid numéro 1 Malagasy. toizatsika ny famparambavao amin'n'ity takariva ity eo amin'ny lafiny politika dia ny tsy fitovian'ny fomba fijery eo amin'ny samy mpikambana ao anatin'ny antoko ASVM no natonga ny Andriamatoa Paul Rabary tsy ho isan'ny mpikambana intsony ao anatin'ity antoko ity raha ny fanazavany nandritra ny varandresaka ho an'ny mpanao gazety Androany. Amin'izao fotoana izao moa dia efa manana ny antoko na ny fikambanana azy manokana Andriamatoa Paul Rabary eo amin'izay sehatry ny politika izay araka ny fanazavany Androany. Toki Benjamin tiavina arakotondrina no nanao ny fanadininy. Nitondra fanazavana tamin'ny mpanao gazety ny antony alany tao amin'ny antoko HSVM Androany ny ministry ny fanabeazam-pirenena teo aloha Paul Rabary. Nambarany tamin'izany fa olana anatiny teo amin'ny samy HSVM no nahatonga izao fametraha-pialany izao izy mpikambana tao amin'ny bureau politika n'ity antoko ity. Nandritra ny efa taona no na ministry ny fanabeazam-pirenena azy tamin'izao fitondrana Hery Rajaonarimampianina izao. Efa hatrany am-piandohana nefa no tsikaritra tamin'ny fihetsiny sy ny fomba fiasany fa manana eritreritra ilatsaka ho fidina filoham-pirenena ny tenany na le antsoina hoe ambition politique. Mbola voapirofo zany Androany nandritra ty valandresaka ho an'ny mpanao gazety ity sy ny fanehoan-keviny any anaty tambazotra tserasera samihafa. Tsy magaga ny fihetsiky ny mpanao politika malagasy amin'ny fadibadiana palitao sy ny fanaovana tsy padoa lakany tana. Ary raha ny fihetsika sy ny teniny nasehoan'Andriamatoa Paul Rabary dia tsy taratra teny amin'ny mihitsy ny maha homme d'État azy satria dia naborany nandritra nyty valandresaka ho an'ny mpanao gazety ity ny raha tokantranon'ny ASVM rehefa niala tao amin'ity antoko ity izy. Nanambara moa izy fa tsy manana olana manokana amin'ny filohan'ny Repoblika Hery Rajaonarimampianina. Disadisa efa ela misy disadisa tao ary disadisako sasy ny ASVM mamory fa disadisa raha manontany mpikambana amin'ny antoko ASVM manomlerana nanosina nareo dia mahafantatra amin'izay disadisa. Zany manana engagement politique envers le président, parti amin'ny président io. Zany tsy manana compte à rendre raha fa tsy amin'ny président ny république. Izany lafiny politika eo amin'ny sehatry ny fanabeazana dia amin'ity hatrany ny fitokonana izay ataon'ireo mpampianatra etsy amin'ny tokotany malalaka ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena tamin'ity Androany ity. Maro amin'ireo mpitokana moa no manao fandrahonana ho an'ireo mpampianatra izay tia hampianatra amin'izao fotoana izao. Araka izany dia miantso ny mpitandro ny filaminana sy ny tompona ndraiky mpanjakana ireto mpampianatra izay vona ampianatra ireto mba hijery azy ireo manokana manoloana izay fandrahonana ataony ireto mpampianatra mitokona etsy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ireto. Anjamina no mienjanahary mamin'irina Razafitra Androfa. Na dia efa mihena za ireo mpampianatra tonga etsy amin'ny tokotany ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena dia mitoetrany ary tsy misy fiafarany ny tolona ataon'izy ireo mandra-pivahy ny fangatany fa mahana ny olana manontolo fa tsy amin'ny ampahany ihany no takin'ireto mpampianatra mitokona ireto. Manoloana ny fampitandremana nataon'ny Prime Ministre azy ireo dia nilaza ireto mpampianatra ireto fa tsy ataon'izy ireo sakana amin'ny fanaovana fitakiana izany ka tsy hemitra velively izy ireo ary tsy azo ekena ny fanapahana ny karama ho an'ireo izay manao ny fitokonana ireo satria fitakiana sindikaly no ataony raha ny fanazavandreo mpitarika azy hatrany. Farafahakeliny teny à 90% mbola mikatona daholo sekoly eto a Madagasikara. Teto Antananarivo misy mivoa vitsivitsy satria misy andreo tokona ndraiky teto Analamanga manao antso-jay andreo mpampianatra manao antso-jay miteniteny foana hoe hotapahana karama atao affectation sy ny sisa fiza moa chef zato fiza moa chef d'établissement fiza moa ireo no sy chef cisco no anapaka karaman'olona raha misy zany tokoa dia ho aterinay any amin'ny lavatrano ireo tokona ndraiky ireo ny olona zay tapaka karama rehetra raha vita amin'ny mamelona azy. Etsy andanin'izay dia nitondra fanazavana ny tompona andraikitra iray eo anivon'ny lycée moderne Ampeflo na ny LMA fa efa miendrika fitakiana politika no ataon'ireo sindika ny mpampianatra ary miantso ireo tompona andraikitra eo anivon'ny ministera sy ny mpitandro ny filaminana izy ireo mba hijery akaiky ny fandaminana sy ny filaminana eny an-toerana satria dia misy amin'ireo mpitokana no tonga manakorotana mba andresen-dahatra ireo mpampianatra mampianatra tsy hanao ny asany. Vokatra izay anefa dia misy amin'ireo mpampianatra no matahotra ka tsy afaka manao ny asa fampianarana izay.
raha ny fanazavanyity tompona ndraikitra ity atrany dia efa saika miverina mampianatra avokoa moa ireo mpampianatra ao amin'ny LMA ary raha ny tazana teny an-toerana io maraina io dia efa saika feno mpitandro filaminana manoloana ny vavahady fidirana ao amin'ity sekoly ity. Tena marina zany dia fa natao ny fepetra le raha nanivory tamin'ny mpampianatra izay miteny hoe zahay tia mpianatra fa misy menace ataon'ny mpitaritolona anay izay mampianatra ato nefa zahay tia mpianatra ka noho izay menace zay dia miantso anareo zahay avy any amin'ny ministera ambony hijery ny sécurité-nay vis-à-vis izay menace zay. Dia nivory mantsy zany ny solitena avy ao Maine za zao teo anatin'le solitena nivory dia nijerena zany mikasika an'le mpampianatra izay vonona mpianatra. Dia ny tena marina zany voalohany zany ny sécurisena zareo voalohany dia tsy mahazo miditra amin'ity asainty ny LMA ty ny mpampianatra izay mbola higrefy. Ho andro ankizy ao amin'ny kilasy famaranana ao amin'ny LMA dia mbola misy hatrany ny fanahina satria na dia efa misy aza ny mpampianatra mampianatra dia maro ihany koa noho tsy manatanteraka izay asany izay. Indraindray misy mpampianatra tonga dia mampianatra dia sasany tonga fa higrefy. Indraindray misy amita programme fotsiny na ohatra hoe te hanao vacances avy fa tsy te hanenjikenzika be dia vita aloha programme dia avy eo izay roa mandeha fa sasany to dia tsy tonga fotsiny efa sady manenjika koa raha ny ivelany no miandry le aty any mianatra sa tsy mianatra dia ny any amin'ny koa no any no manenjikenzika an'le zavatra tsy vita taty ampianarana mbola be da be zavatra tsy vita mbola tsy misasaka koa raha ngamba ny programme. Amin'izay sehatry ny fanabeazana izay ihany dia farisena lahatra ho fitsonjovana ny zanaky ny malagasy no natonga n'ireo mpampianatra niverina mpianatra amin'izao fotoana izao fa tsy nisy akory ny teritery izay natao tamin'izy ireo. Efa vita raha teo ny fandaharam-pianarana ho an'ny kilasy fahafito fa miroso amin'ny famerenana kosa ny mpianatra. Etsakilany dia efa vonona amin'ny fiatrena ny fanadina-mpanjakana ireto mpianatra ireto na dia nisy aza ny fotoana izay nataon'ny fampianarana no ireny fitokonana nataon'ny mpampianatra ateto amin'ny firenena ireny. Anjamina no menjanahary mamin'ny rina razafy tsy hoarana trany no nanao ny fanadidina. Efa saika niverina an-dakilasy avokoa ireo mpianatra amin'ny sekolim-panjakana tamin'ity anio ity raha toa ka mbola fanadiovana ny sekoly sy ny manodidina no natao ny alatsinainy sy ny talata teo. Arak'izany dia hita taratra teny amin'ireo ankizy ny hafaliana amin'izao fiverenana ny fampianarana izao. Ary ho andro izay hanala ny fanadina-mpanjakana dia efa saika niomana sy nanao famerenana hatrany ny ankizy na dia tsy nisy aza izay fampianarana tany an-tsekoly izay. Teo ihany koa moa ireo izay nanaraka ireny antsoina hoe cours particulier ireny. Ho andro izay hanala ny fanadina-mpanjakana CPE dia efa saika vita avokoa ny fandaharam-pianarana fa famerenana sisa no atao any an-dakilasy raha ny fanazavana izy ireo. Kilasy fahadimy efa 3 herinandro sisa ny examen nefa izay tsy mianatra manenjika be tamin'ny latsinainy. Tesiny la CPE nanomboka tamin'ny 19 juillet. Efa vola tsara. Efa aida hoasana lesona. Mbola misy tsy haiko tataty ampianarana tantara de opération de SVT efa révision izay. Faharesendahatra tanteraka moa no natonga n'ireo mpampianatra nandray ny asany fa tsy dia nisy ny teritery na avy amin'iza na amin'iza raha ny fanazavahan'ireo mpampianatra izay manao ny asan'ireo. Teo ihany koa ny fijerena sy ny fitsonjovana ireo ankizy hanala ny fanadina-mpanjakana raha ny fanazavahan'ireo mpampianatra ireo hatrany. Izay zany aloha ny zaza malagasy zany tsy maintsy jerena zao situation misy zao mpampianatra fa no avy le zaza malagasy hoe ataonao tokoa anao fotoana fotsy any dia nandray fanapahan-kevitra zany anao miverina zay Teza nefa nidresaka le fitakina amin'izao fotoana. Satria io anatrehan'le boky zany sy ny rehetrarehetra
rehetra efa zay moa teny lehibe anay gamba ny ataoko aloha fiarina mampianatra zany ohatra hoe misy fanerena ihany zany manosika mampianatra tsy dia tena hoe tsy hoe fanerena hoe manahoana fa ny tena zany conscient hoe le zaza aloha le izy moa zany efa somary antso ihany misy vocation dia le zaza malagasy hoe noho ny avy amin'ny mpampianatra tokoa ve matetika mantsy sao dia lasa hoe le mpampianatra ve fa tsy dia tena le pression loatra ka tsy any amin'le hoe fanerena fa conscient mihitsy ny tena zany hoe le ndereto zaza reto nojereny ny teny amin'ny EPP sy ny CEG Tanimbarinandriana no efa nanao izay asa fampianarana izay ireo mpampianatra teo ihany koa ny teo anivon'ny LMA sy ny Jujirabe Arvelo. Eo amin'ny lafiny teokarena dia ratsy ny vokabary tamin'ity taona ity raha ny fanazavana izay noentin'ireo tantsa sy mpamokatra vary eto Madagasikara noho ny fiovaovan'ny toetriny andro eo ihany koa moa ny loza voajanahary izay tonga teto Madagasikara no antony izay faratsy ny vokatry ny vokabary izay izakilany vahaolana izay hoentin'ny fitondram-panjakana ny fanafarana vary avy any ivelany fa eo ihany koa ny fikarohana paikady izay ampitomboana ny vokabary eto Madagasikara. Tantely rabe ny lalana tiavina rakotindrina nanao fanadinina. Ametraka fanamby ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ampiakatra ny vokabary eto Madagasikara hatramin'ny taona 2020 ampiarina noho izany ny fomba fambolena moderna ary ho aparitaka ny fambolena SRI ho atsaraina ny fitantanana ny vokatra. Isy ihany koa ny tetikasa ahafahana manajary ny tany ambolem-bary eto Madagasikara. Faharoa manitatra zany zay dia mampiasa ihany tsika amin'izao fotoana izao manaparitaka nylay fomba fambolem-bary SRI fa ny tena ngeza be ao anatin'ilay izy dia zao hoe le fomba fitantanana ny vokatra zany na le gestion post récolte tsika zany manao manary eo amin'ny 5,900 ny vokatra eo Madagasikara zany hoe re 5,900 io zany mihoatra amin'ny lefatra tapitisany teneniko teo any amin'ny netsy taonina raha ohatra ka vitatsika zany no mitazona raha zay fotsiny vitatsika amin'ny taona ity dia fa manana enetsy taona tika raha tratratsika atao ndao tsy tratratsika lay 5,000 fa injehantsika ny 1,100 ao anatin'izay zany le paikady mipetraka dia manana efatretsy taona tsika azonareo tsara raha zay zany sady mitombo izy amin'ny alalan'ny fanapareana le teknika no mitombo izy ao anatin'ny fitantanana an'le vary zay nametrahan'le paikady ahafahana miresaka hoe tratra ary tena hoe tsy manonofo ny ministera raha miteny aminareo zay manome torohevitra ny fanjakana hoe tratratsika amin'ny taona 2020 izany fomba fambolem-bary zany ny anankiray ngeza be ao anatin'ilay izy dia zao hoe ny 9,100 ny tany zay ambolentsika vary dia ataontsika hoe sandrika madinika amin'ity manomboka. Zao kosa isika dia anaraka ny Honneur Magazine averina trano antsika mpijery fa ny zanam-pandarana Honneur Magazine ao anatin'ity fampalam-bavaon'ny Honneur TV ity dia fandarana izay ahafahanao mivahiny ahafahanao ihany koa manome fampitambavao raha toka ilaina eo ihany koa moa ny fanadihadiana izay ilain'ny olona tsirairay avy araka izany na fikambanana na antoko politika na mpanao politika na olotsotra ianao dia afaka mivahiny ao anatin'ity fandarana Honneur Magazine ity. Anio isika dia anaraka ny fanadihadiana mahakasika ny tetikasan'ny filoham-pirenena momba an'ireo foto-drafitrasa goavana izay naorina ateto Antananarivo renivohitra nisan'izany ohatra ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Etsevato eo ihany koa ny lalana rokady izay mampifandray ny tsara sotra miazo an'iny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato iny. Toky Benjamina no nanao ny fanadihadiana. Fotodrafitrasa fototra maro ao anatin'ny tetikasan'ny filoham-pirenena no andalam-pahavitany eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao. Nidina ifotony nitsidika ny fizotran'ny fanamboarana ireo fotodrafitrasa ireo ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ary nisy ihany koa ny fitokanana ireo zava-bitra ny 12 sy ny 13 Jolay lasa teo. Tanjon'ny filoham-pirenena hatrany ny manatanteraka fotodrafitrasa fototra anisan'izany ny fanamboaran-dalana
ary azo tombony amin'izany ny eto Antananarivo. Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato. Ny volana Jona 724 no napetraky ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny Ivato Fehizory ny asa fanitarana n'ity seranam-piaramanidina ity. Nitoy hatrany ny asa fanamboarana. 17 volana ty aoriana, 900 ny asa fanitarana no efa vita amin'izao fotoana izao. Fiaraha-miasan'ny tsy miankina sy ny fanjakana no angadina nanana sy vinahitana nyity fototra-fitrasa lehibe ity. Vinavinaina ho vita amin'ny faran'ny taona 2024 ny asa manontolo ary azo ampiasana amin'ny fiatombohan'ny taona 2024. Ity seranam-piaramanidina Ivato ity dia hanaraka ny fenitra iraisam-pirenena, hanome endrika vaovao an'Antananarivo izay reny vohitry Madagasikara sy vavahady idirana amin'ity nositsika ity. Ampiroborobo ny sehatry ny fizahan-tany ny fananantsika n'ity seranam-piaramanidina ity satria dia ray faingo 5 tapitrisa ny olona afaka ifamezivezy eo aminy. Iteraka famoronana asa maro, iadina amin'ny kolikoly izay fahita eny amin'ny seranam-piaramanidina, itarika filaminana ho an'ny mpandeha. Noho ny asa fanitarana ny seranam-piaramanidina Ivato izay ho avy 3 enony teo aloha dia voaterina kisaka ary novana toerana hafa ny toby miaramila RFI sy Bani. Nisy araka izany ny fanamboarana fototra-fitrasa vaovao nomena manokana ho an'ireo miaramila. Efa 700 ny asa no efa vita ankehitriny. Tanjon'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina hatrany ny anatanteraka fototra-fitrasa fototra, anisan'izany ny fanamboaran-dalana ary azo tombony amin'izany ny eto Antananarivo. Lalana tsara saotra Ivato. Mitohy amin'izao fotoana izao ny asa fanatsarana ity lalambe mikodana ity ary efa 5,700 ny asa no efa vita ary azo ifamezivezen'ny fiara afaka 3 volana. Mirefy 20 kilometatra ity lalana ity ary ho mafy sy mateza. Amahany olana amin'ny fifamoivoizana toy ny fitohanan'ny fiara ary fokotany maro no isitraka sy azo tombotsoa amin'izany. Rocade Ouest. Mizara telo ny asa fanamboarana n'ity Rocade Ouest ity. Ny voalohany miaingetsy amin'ny ara-malagasy Ambotrimanjaka mihazo any Anosiala. Ny faharoa Anosiala mivoaka eny amin'ny Don Bosco Ivato ary ny fahatelo dia mampifandray ny village de la francophonie sy Andotapenaka. Maro ny tombotsoa azo amin'ny fahavitan'ity lalana ity. Iena ny fitohanan'ny fiarakodia any amin'ny ilany andrefana Antananarivo iny. Iteraka asa ho an'ny vahoaka satria isy ny fiforonana asa fiarina maro, ohatra amin'izany fiforonana zotra-pitaterana vaovao, ny trano fandraisam-bahiny sy ny maro samihafa. Eo amin'ny sehatry ny fahasalamana, vita ihany koa ny toby fitahirizam-panafody ho an'ny orinasa salama eny Anosiala. Ny orinasa salama izay mpamatsy fanafody sy fitaovana ho an'ireo toby-pahasalamana eo ambany fiahin'ny fanjakana. Lahara-pahamena ihany koa mitetika asan'ny filoham-pirenena ny lafin'ny fahasalamana. Ny fahavitan'ity fototra-fitrasa ity dia mahany olana amin'ny famatsiana fanafody manerana ny nosy. Ambety tenin'ny filoha Hery Rajaonarimampianina hatrany fa ny tena fampandrosoana dia ny fametrahana fototra-fitrasa fototra mafy sy mateza olo vai ny taranaka faramandimby. Izany fandarana Honneur Magazine izay hitsika manakatona moa ny fampanambavao ao amin'ity ariva ity na izany azy anefa dia anterina hatrany zany fiantsonantsika rehetra raha manam-pikasana ivahiny ao anatin'iny fandarana Honneur Magazine iny ianao. Azo atao ny manatona mivantana manatrika ny fampanambavao mivantana toy izao anarantsika azy izao dia mivahiny ianao. Azo atao ihany koa ny manodina azy mialoha miankina amin'izay ilaitsika na fikambanana na mpanao politika na antoko politika isika dia misokatra mitandranao atsika ny sampany fampanambavao eto amin'ny Honneur TV. Zay ihany koa ny atsika manakatona ny fampanambavao mandrapeona ho amin'ny rapitro indray tombo klasy tombo vavy.